Fanarabantsika mianakavy tratra ity Alakamisy andro fiakarana ity. Alakamisy faraika amroapolo volana May dia manonona fiadanan'ny tompo amintsika ho feno fifaliana hatrany ny fiainantsika. Ny Mofonaina antsika anio dia ny filazan-tsaramasina araka ny Jaona toko 240, Jaona toko 240 ny andininy 15 ka hatramin'ny 240 vakitsika aminaran'i Jesosy. Fa ankehitriny makany amin'izay naniraka aho i Jesosy ary tsy misy aminareo manontany aho hoe akaiza ianao, fa satria nilaza izany taminareo aho dia votona lahelo ny fonareo. Fa izaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha handeha aho dia irahiko aty aminareo izy. Ary raha tonga izy dia hampanaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria makany amin'ny ray aho ka tsy mahita intsony anareo, ny fitsarana satria andrinan'izao tontolo izao dia efa voatsara. Ray maso no manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa malala ity Jaona toko 240 ity moa dia ity miresaka betsaka mihitsy, resahana betsaka momba ny fanahy masina. Ary azavain'i Jesosy eto fa ny fiakarany tany an-danitra no nahatonga ny fanahy masina, na izy niakatra tany an-danitra no naniraka ny fanahy masina onona amintsika dia ilay fanahy izay mpananatra. Nandritra ny ataontsika hoe taonjato maro ary afaka dia betsaka ny adevitra momba ny fanahy masina, betsaka ny adevitra momba ny fanahy masina, ary fototry ny fisarahana mihitsy aza ny momba ny fanahy masina. Raha tsy resaka tsika afa-tsy ny fisarahan'ny fiangonana anankiroa lehibe dia ny fiangonana orthodoxe izay avy any Antsinanana sy ny fiangonana Eglise katolika romanina izay taty andrefana. Ny tena fototra ilay fisarahana dia ity olana momba ny fanahy masina ity. Tsara koa moa rehavako malala ny manatevina fampianarana ihany na dia eo raha ny hoe Mofonaina no rahantsika. Ny taonjato fahaefatra dia nisy ny antsoina hoe symbole de Nicée sy Constantinople, zany hoe nisy fanekempinoana, ilay fanekempinoana fanaontsika isaky ny alahady faharoa any amin'ny fiangonana iny. Tsika moa manao azy matetika hoe fanekempinoana faharoa, fa tsy dia tena hoe fanekempinoana faharoa sy voalohany sy ohatr'izany loatra, fa ny anarana dia tsy hoe fanekempinoana faharoa fa fanekempinoana nikeanina, na fanekempinoana izay natao tany Nicée zany no atevenina tany Constantinople aty amin'ny taona 520, raika amby 720 zany ny taonjato fahaefatra. Dia tao anatin'io fanekempinoana io izay nivorian'ny kristianina rehetra maneran-tany ny taonjato fahaefatra, dia misy an'ilay hoe miny fanahy masina izay hitsahoana sy ankalazana miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Io teny io no niteraka fisarahana, zany hoe ny fiangonana tany Antsinanana zany, tany Antsinanana Eropa zany dia manao fotsiny hoe ny fanahy masina dia nivoaka avy tamin'ny ray. Ny fiangonana taty andrefana kosa, zany hoe taty Eropa zany andrefana, dia nanao hoe ny fanahy masina dia nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka. Ary ilay hoe nivoaka avy tamin'ilay sy ny zanaka, hoe nivoaka tamin'ny zanaka koa zany io ny antsoina hoe filioke. Tamin'ny teny latina moa izy tsy manina lazainy azy satria mety misy mpianatra miaino Mofonaina, manao hoe procedite ad patre filioke, zany hoe nidikizany dia hoe nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka lay fanahy masina. Dia ny fiangonana taty andrefana izay tonga hoe Eglise katolika romanina teoriana no nanao hoe nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka ny fanahy masina. Fa ny fiangonana tany Antsinanana kosa zany izay fiangonana orthodoxe mandraka ankehitriny nanao hoe tsia avy amin'ny ray ihany ny fanahy masina. Io teny kely hoe filioke io teny kely madinika fa saingy izao
tena niteraka olana ngeza be ara-panahy ara-pinoana araka ny volaza teo hoe nahatonga fisarahana fiangonana ary tsy fisarahana fa fifanozonana sy fifanonganana mihitsy ary de aty amin'ny taona tato faraika ambin'ny folo efatra amby dimapolo sy arivo zany a de ny vaky roa ny fiangonana kristiana ny ilany antsoina hoe orthodoxe zay tany tsy nanana ary ny ilany kosa ny eglizy katolika romanina taty andrefana de tsy nitovy zany izy ireo ny fomba fijeriny ny fanamasina ny taty andrefana ny fiangonana katolika romanina zay naray ny protestanta ty amin'ny taonjato vahina ambin'ny folo de ny hoe ny fanamasina de nivoaka avy tamin'ny raisiny zanaka araka ity tenin'ny John ity le hoe raha tsy ala de tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra fa raha andeha de irahiko ho aty aminareo izy io teny io no nanorena ny anankiray nanorena ny fiangonana taty andrefana ny hoe ny fanamasina no zany dia avy amin'ny ray sy ny zanaka izy fa ny tany antsanana kosa tsia fa avy amin'ny ray ihany izy raha toa ka azavaina tsotra ny afako malala de izao amin'ny fiangonana any antsinanana zany orthodoxe zany de izao ny ray a lay andriamanitra ray zany dia tsy afa-tsy akory fa nipoiran'ny ray nipoiran'ny fanamasina sy ny zanaka amin'izay fotoan'izay raha amin'izay aza hotsika azy de mitovy laharana ny zanaka sy ny fanamasina mitovy laharana ny zanaka sy ny fanamasina ka ny ray zany andriamanitra ray zany amin'izay aza hotsika azy io moa matetika verina amin'ny soratra masina ny fanazavana hoe zasy ny ray de ray ihany Jesosy dia amin'ny fanazavana zay anehoany ny soratra masina azy ka averimberina de amin'ny tatsinanana de izy manao hoe ny andriamanitra de niseho fitenin'ny John io amin'ny tatsinanana de ny hoe andriamanitra de niseho tamin'ny alalan'ny fanamasina sy ny zanaka ny endrika nanamarina kokoa ny fomba ny endrika nisehon'andriamanitra zany a de tamin'ny alalan'ny zanaka sy tamin'ny alalan'ny fanamasina na ny fanamasina sy ny zanaka de samy maneho an'andriamanitra ray tamin'ny taty andrefana kosa de tsy zay loatra somary ataotsika hoe fandalina pilona moa zany le tsika fa tsy maninona fa tsara ihany driavako ny afataratsika zany manoloana amin'izao karazam-pampianarana be de be momba fanamasina zao taty andrefana de nanao ko izy manao tsia ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo no nisehon'ny ray tsy amin'ny alalan'ny fanamasina no nisehon'ny ray tany antsinanana manao hoe ny ray a de niseho tamin'ny alalan'i Jesosy zanaka sy tamin'ny alalan'ny fanamasina ny taty andrefana manao hoe ny ray a de niseho tamin'ny alalan'i Jesosy fa ny anjara toeran'ny fanamasina kosa dia mampahafantatra atsika mampahafantatra antsika mahatonga atsika mahatakatra an'andriamanitra amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy de mety hitentsika aminay ohatrany tsotra ihany zany fa rehefa toka jerena ny akon'le izy eo amin'le fampianarana ny fivilian-dalana satria samy ny vili-lalana zany hoe samy nisy fivilian-dalana na ny taty antsinanana na ny tany andrefana de jereo tsara ho an'ny fiangonana taty andrefana zany hoe ny tandrefana zany ny eglizy katolika romanina sy ny protestanta zany io ateoria izay manao hoe ny fanamasina dia avy amin'ny ray sy ny zanaka de inona no nitranga nanamaiva toerana nanamaivana ny toeran'ny fanamasina ny fiangonana taty andrefana zany hoe ny eglizy katolika romanina sy ny ataotsika hoe protestanta tao anatiny zany a izay taty andrefana rehetra de tena somary latsa-danja kokoa ny toeran'ny fanamasina latsa-danja kokoa ny toeran'ny fanamasina ary matetika adino ary andrandray ny mivavaka amin'ny fanamasina adino azy andrandray ny eritreretan'ny taty andrefana azy hoe fanamasina de andriamanitra saika ny opana no ivelon'ny taty andrefana ihany fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo no nisehon'andriamanitra dia saika nijanona teo amin'ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka ny teolojia ny finoana taty andrefana anka somary tsy de nahazo toerana loatra ny fanamasina
dia niakolona izy tao amin'ny fampianarana dia nanjary ilay fiangonana na ilay finoana dia nanadino ny tena ny lafiny ara-panahy lay ataontsika hoe spirituel, latsa-danja kokoa ny lafiny ara-panahy tao anatin'ny fiangonana izay zanaka kristianina taty andrefa katolika romanina ho azy sy ny protestanta dia somary latsa-danja kokoa ny lafiny ara-panahy spirituel amin'ny sinanana ary lasa vokatr'izay dia lasa nomena toerana kokoa ny ministera izay na ny fanompona izay voarafitra satria tsy inona tsy mipetraka tsy mipetraka tsara tsy voatsindry tsara ny asan'ny fanahymasina tamin'ny fampianarana dia ilay fanompona ataontsika hoe voarafitra iny zany ny tenana azy toe fanompon'ny pretra, fanompon'ny mpitandrina, fanompon'ny religiosy fa tsy dia tena mipotra ireo ataontsika hoe fanompona hafa ivelan'izy ireo. Ary ndraindray ara dia lasa nirona amin'ny taminy antsony hoe juridisme, zany hoe lasa tsy tena nahazo toerana intsony ny fanahymasina ka dia lasa ny lafiny nansohatra masina aza na ny lafiny ara-drafitra, ny lafiny lalàna rafitra ny tena nahazo toerana mitondra ny fiainan'ilay fiangonana zany dia lasa lay rafitra ny tena nitondra azy bebe kokoa. Zay dia hita tao anatin'ny fampianarana nandritra ny taona maro nandritra ny taonjato maro ary tsy gaga isika raha teraka ny fantsipy-vavahana satria tsy dia tena nandritra ny fampianarana dia somary terina tatendrefana ka tsy nanome toerana loatra ny asan'ny fanahymasina ny fampianarana fanahymasina dia tsy gaga isika raha toka somary nirona tany amin'ny ara-drafitra ilay fiangonana. Ny tany antsanana kosa indray dia misy koa ny fivilian-dalana fa lasa maivamaivana kokoa na ny marimarina kokoa voatsindry loatra indray ny asan'ny fanahymasina ny taminay Jesosy zanaka tsy dia voaresaka loatra lahy Jesosy zanaka na tsy nahazo toerana tahaka ny tatendrefana ny fampianarana momba ny kristolojia na momba ny Jesosy fa ny fanahymasina no voaresaka betsaka dia nanjary inona indray ny fivilian-dalana tany lasa nakany amin'ny antsoina hoe spiritualisme indray izy zany hoe lasa nivoaka kokoa tamin'ny nisoratra masina ary izy ary raha toka nanadino ny spirituel ny tany andrefana dia nanadino ny materiel ny taty antsinanana ary nisy ireo karazan-drazana ataontsika hoe fampianarana izay karazana manome toerana tafahoatra loatra indray ny karazana fanato anivon'ny fivavahana. Hitantsika amin'izany fa rehefa tena jerena amin'ny antsipirina dia samy nety nisy fivilian-dalana avokoa izy ireo. Amin'izao andro fiakaran'izao dia tena mampahatsiaro antsika ry afaka ity firazantsaraka ny jaoniny ity fa Jesosy sy ny fanahymasina dia iray ihany. Amin'ny alalan'ny finoantsika ny Jesosy no andraisantsika ny fanahymasina ary ny fanahymasina dia mamerina antsika ao amin'ny finoanan'i Jesosy sy ao amin'ny finoanan'Andriamanitra ray ary ny fanahymasina mamerina antsika hatrany ao amin'ny soratra masina. Ary eo mamarina ny tenin'ny Calvin, ozy Calvin manao hoe zao io baiboly io raha ohatra ka tsy eo ny fanahymasina dia boky maty io sanatria, raha tsy eo ny fanahymasina dia mijanona ho boky io, zany hoe toy ny boky rehetra io. Ny fanahymasina no mahatonga ny boky ny baiboly hanjary ho tenin'Andriamanitra. Ary raha ohatra indray ozy ka fanahymasina tsy misy baiboly, zany hoe raha fanahymasina ka tsy ampiarahana amin'ny baiboly, tsy ampiarahana amin'ny soratra masina dia manjary ny olona mivily lalana ka makany amin'ny tsy mandeha araka ny lasa etan'ny pietsepo fotsiny na etan'ny heverina ho samy hevitra ny teny ho tariny fanahymasina avokoa ny rehetra ka mety hiteraka fivilian-dalana maro isan-karazany. Raha atao ampiarina kokoa ry avako malala inona no hevitra zany fotom-ponoana zany zavatra roa lehibe. Ny voalohany dia ny mahazava-dehibe ny andro fiakarana. Jesosy dia nidina taty amin'izao tontolo izao ny rain'Andriamanitra hamonjy antsika ary
izy nidina fa napakatra kosa ny toetratsika sy ny finoatsika ho ao amin'Andriamanitra. Dika zany dia ny andro fiakarana dia tena zava-dehibe satria ny andro fiakarana no fotoana izay ahatsapantsika ny tena fahatanterahan'ny asa nataon'i Jesosy ty amin'izao tontolo izao ka ny akarany eo tanàna ankavanan'Andriamanitra ray mifona ao antsika. Fa ny faharoa izay tsy tokony adontsika dia izao: Jesosy rehefa nakatra nakany an-danitra dia naniraka ny fanahy indray ho amintsika fiangonana, ary ny fanahin'ny tompo no fanahy mpitaizantsika. Ny fanahy masina no Andriamanitra mitoetra amintsika sy mitaiza sy manabe antsika, mibitsika ao anatin'ny fanahintsika, mampatsiaro antsika fa zanak'Andriamanitra isika. Eto am-pamarana ry avako malala dia mampaherenao fa zava-dehibe ny anjara toeran'ny fanahy masina, ary amin'izao andro fiakarana izao dia ny tompo efa mifona ho anao an-tanàna ankavanan'Andriamanitra ray, ary ny tompo efa naniraka ny fanahiny hitoetra amintsika, hitaiza antsika. Hivavaka isika ry havako. Tompo, misotranao zahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao amin'izao andro fiakarana izao, ka atsiarovanay ny fivahinao tetỳ amin'izao tontolo izao, ka nampiavana anay tamin'Andriamanitra ray. Rakehitriny dia mbola mampatsiaro an'iray ianao fa hanome ny fanahinao masina, manomana ny fonay hitoeran'ny fanahinao masina, dia ianao Andriamanitra no ametrahanay ny fiainanay manontolo ho tempolin'ny fanahinao masina hatrany ny fiainanay, ary ilay fanahy mpananatra ty anatinay dia fanahy velona, ary hitaizanay hitoetra mandrakariva amin'ny mahazanaka anay. Misaotra Jesosy. Amen.